zao Jesu ankala zao ankala zao Jesu ankala zao ankala zao Jesu ankala zao ankala zao Jesu ankala zao Enitanganizi veluna mandakiza enitanganizi aviankalaza aviankalaza ifitsangana ny tompo kalaza Jesu ankalaza kalaza Jesu ankalaza ankalaza Jesu ankalaza ankalaza Jesu ankalaza enitanganizi veluna mandakiza aviankalaza fitsangana ny tompo. Teny fampidirana. Miarahaba anareo ry namako. Andeha mba hieno an'ity filazantsara ity. Jereo ny sary ao amin'ny boky Arenoy tsara. Isaky ny maheno feo tahaka izao ianao dia jereo ny sary manaraka ao amin'ny boky Antsary. Sary voalohany. Mialohany izao tontolo izao. Tanam-piandohan'ny fotoana dia tsy nisy afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Andriamanitra nanao izao tontolo izao ary nandidy ny fahazavana mba hazava satria ny zavatra rehetra dia maizina. Araka izay hitanao eto amin'ny sary dia mampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambony habakabaka izy. Ny rano teny ambany dia ny ranomamy sy ny ranomasina. Ary ny rano eny ambony dia izay hitantsika eny amin'ny rahona. Andriamanitra nanao ny masoandro mba hanapaka ny andro, ary ny volana mba hanapaka ny alina. Tsara Andriamanitra, nataony ny zavatra rehetra mba hanapaka ny zavatra rehetra. Sary faharoa. Miteny Andriamanitra. Ny boky eo amin'ity sary ity dia nantsoina hoe ny Baiboly. Izany dia tenin'Andriamanitra ary manambara amintsika ny momba n'Andriamanitra sy ny lalàny. Andriamanitra dia tena tia ny olona rehetra tokoa. Isika dia tia hanao zavatra araka izay tiantsika ary izany no nampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny Baiboly dia mampiseho ny lalana tokana mba hiraisantsika amin'Andriamanitra. Ireto fampianarana marina izay hoenonao ireto dia avy amin'ny Baiboly daholo. Sary fahatelo. Izao ny tontolo izao. Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny nanao ny zavatra rehetra ho tsara. Izy no nanao ny tany sy ny tendrombohitra, ny ranomasina ary ny ranomamy koa. Ary avy eo izy namorona ny zava-mananaina rehetra, ny trondro tao anaty rano, ny vorona teny ambony hazo ary ny biby rehetra.
Andriamanitra dia afa-poa tamin'ny zavatra nataony fa tsara izany. Sary fahaefatra. Adama sy Eva. Andriamanitra avy eo nanao ny lehilahy voalohany nantsoina hoe Adama, ary ny vehivavy voalohany nantsoina hoe Eva. Nomeny fahefana izy ireo mba hikarakara ny zavatra rehetra izay nataony tetỳ ambonin'ny tany. Izy ireo dia naman'Andriamanitra ary niresaka taminy teo an-tsaha izay nitoerany. Andriamanitra dia nanome lalana azy ireo mba hihinana ny voa rehetra, afa-tsy ny avy amin'ny hazo manokana iray. Eo amin'ny sarakavia dia hitanao izy ireo tsy mankatoa an'Andriamanitra ka mihinana ny voa izay voarara. Nanota izy ireo ary ny fifandraisany tamin'Andriamanitra dia potika. Eo amin'ny fiaran-kavanana dia mampiseho ny fomba namaizan'Andriamanitra any Adama sy Eva tamin'ny alalan'ny fandroana azy tany ivelan'ny saha. Nanomboka tamin'izay fotoana izay ny olona dia voatery ny asa mafy mba ahazoana sakafo mba hohaniny, ary nahatsapa koa fangirifiriana sy aretina ary fahafatesana. Sary fahadimy. Kaina sy Abela. Adama sy Eva dia nanana zanaka roa lahy nantsoina hoe Kaina sy Abela. Kaina dia nialona any Abela ary indray andro dia novonoiny Abela. Andriamanitra nanafay an'i Kaina tamin'ny fahotany tahaka ny namaizana ny Adama sy Eva. Isika dia taranaka Adama sy Eva ary samy efa nanota daholo isika rehetra. Ny fahotana dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Mila faizina isika noho ny fahotantsika. Sary fahaenina. Ny samy fiaran'i Noa. Taona marobe no efa lasa ary marobe ireo taranaka Adama. Ireo olona ireo koa dia nanota sy tsy nankatoa an'Andriamanitra. Ny fahotan'ny olona dia nialehibe ka nanapa-kevitr' mba hamotika azy ireo amin'ny alalan'ny safidrano lehibe. Tsy nisy olona afa-tsy iray ihany no tia sy nankatoa an'Andriamanitra. Ny anarany dia Noa. Andriamanitra dia nilaza tamin'i Noa mba hanao sambo iray lehibe izay mba hahafahany sy ny fianakaviany ho voavonjy. Noa dia nitory ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra nandritra ny taona nanorenany ilay sambo. Ireo olona dia tsy nety nino ny fampitandreman'Andriamanitra mba hiodina amin'ny lalan-dratsiny ka mba voavonjy amin'ny safidrano. Sary fahafito. Ny safidrano. Noa dia nametraka karazam-borona sy biby rehetra tao anaty sambo, araka izay nandidian'Andriamanitra mba hataony. Avy eo Noa sy ny vadiny ary ny zanany lahy telo niaraka tamin'ny vadiny avy nakao anaty sambo koa. Andriamanitra nanakatona ny varavarana. Nandefa oram-be sy rano avy any ambanin'ny tany izy izay nanafitra ny tany. Efa tara loatra tamin'izany ho an'izay mba teo voavonjy. Noa sy ny fianakaviany tao anaty sambo dia tsy nisy naninona, fa ny olona rehetra tany ivelan'ny sambo dia rendrika avokoa. Noa dia voavonjy satria ninon'Andriamanitra no sady nankatoa azy izy. Sary fahavalo. Abrahama, Sara, Isaka. Taona maro no efa lasa ary ny taranak'i Noa dia tonga foko maro. Abrahama dia lehilahy iray izay nitia sy nankatoa an'Andriamanitra. Andriamanitra dia nanome toky an'i Abrahama fa ny taranany dia ho tonga firenena lehibe. Abrahama sy Sara vadiny dia tsy nanan-janaka, fa Abrahama kosa nino ny faneken'Andriamanitra. Ity sary ity mampiseho fa nanan-janaka izy ireo rehefa tena antitra tokoa, ary izy dia nantsoina hoe Isaka. Ny Tompo Jesosy Kristy izay tonga mba hamonjy izao tontolo izao dia taranaka avy amin'ny Abrahama sy Isaka.
ho lazainay aminao ny momba an Jesosy aoriana kely ao. Sary 5. Mosesy sy ny didin'Andriamanitra. Ny taranaka Abrahama dia tonga firenena lehibe nantsoina hoe Israely. Mosesy dia taranaka Abrahama ihany koa. Mosesy ihany koa ny tia sy nankatoan'Andriamanitra. Indray andro Andriamanitra dia niantso Mosesy tany an-tendrombohitra ary tany no nanomezan'Andriamanitra azy ny didiny mba hampianarany ny olona. Ity sary ity dia mampiseho any Mosesy midina avy any an-tendrombohitra izay miaraka amin'ny didin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny takela-bato. Sary 10. Ny didy 10. Ireto avy ireo didin'Andriamanitra izay nomeny Mosesy. Izany dia mampianatra antsika mba hitia sy hankatoa ilay Andriamanitra tokana sady marina. Eo amin'ny voalohany, eo amin'ny sary izay eo amin'ny tampony ankavanana dia mahita sika fa tsy tokony hanompo sampy na sarin-javatra voasikotra izay toy ny endrika biby na zavatra hafa. Tsy maintsy manompo ilay tokana mpanao izao tontolo izao sy Andriamanitra velona isika. Eo amin'ny sary manaraka, ny raim-pianakaviana sy ny reniny sy ny zanaka rehetra dia miara-manompo an'Andriamanitra. Ny olona rehetra dia tokony hanokana andro iray isan-kerinandro mba hanompoana ny Tompo. Ny zanaka dia tsy maintsy mankatoa sy manome voninahitra ny ray aman-dreny. Eo amin'ny sary izay eo amin'ny farany ambany amin'ny ankavia, ny didin'Andriamanitra manao hoe: aza mamono olona, aza mijangajanga. Ny sary farany dia aza mangalatra na maka ny zavatra izay tsy antsika, na mangalatra ny zavatra tsara ny olona. Andriamanitra dia tiantsika mba hitazona ny didiny. Sary 12. Sorona ho an'ny fahotana. Rehefa manota ny olona dia mila izy manao sorona zanak'ondry ho an'Andriamanitra. Ny zanak'ondry dia maty mba hisolo toerana ilay mpanota. Ny zanak'ondry dia famantarana ny zanak'Andriamanitra dia ny Tompo Jesosy Kristy. Jesosy dia tonga mba ho faty izay soron'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Izy dia maty noho ny amintsika. Izy dia zanak'ondrin'Andriamanitra izay nitondra ny fahotana izao tontolo izao. Jesosy dia tonga sorona ho an'ny fahotantsika izay tamin'ny fahafatesany teo amin'ny hazofijaliana. Minoa an Jesosy Kristy ambarao aminy fahotanao ka mibeba ary Andriamanitra dia amela heloka anao. Sary 12. Ny anjely Maria ary Josefa. Ankehitriny andeha ho henontsika ny fomba nahaterahan Jesosy Kristy. Fotoana maro lasa izay Andriamanitra dia nampanantena mba handefa ny mpamonjy. Eo amin'ny sary ankavanana mahita ianao anjely izay avy any an-danitra mba ho eo amin'ilay tovovavy atao hoe Maria. Maria dia virjiny izay nanaiky ho fofombadiny Josefa. Ilay anjely dia nilaza tamin-dra vehivavy fa ny fanahin'ny Andriamanitra dia ho tonga eo aminy ka anjary hitoe jaza izy. Ny anaran'ilay zaza dia nantsoina hoe Jesosy, ny zanak'Andriamanitra. Araka izay hitanao eo amin'ny sary ankavanana, ilay anjely ihany koa dia nitranga tamin'i Josefa tamin'ny alalan'ny nofy. Hoy izy tamin'i Josefa: aza matahotra ny hampakatra an'i Maria ho vadinao. Izy dia mitoe jaza tamin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Ny anaran'ny zaza dia atao hoe Jesosy izay midika hoe mpamonjy. Izy dia hamonjy ny olona amin'ny fahotany. Josefa dia nankatoan'Andriamanitra ary tsy nandry tamin'i Maria izy raha tsy
taoriany nahaterahany zaza. Sary 17. Ny nahaterahany Jesosy. Josefa sy Maria dia voatery mba handeha tany Betlehema. Noho ny fahabetsahan'ny olona tao an-tanàna dia tsy nisy toerana ho azy ireo intsony tamin'ny alina. Voatery natory tao an-tranon'omby izy ireo ary tao Maria no niteraka an Jesosy. Maria dia mbola virjiny raha niteraka an Jesosy. Tamin'izany alina izany dia nisy anjely nitranga tamin'ireo lehilahy mpiandry ondry vitsivitsy raha mbola niandry ny ondry teny akaiky teny izy ireo. Nambarany tamin'izy ireo ny fahaterahan Jesosy ao Betlehema. Ary nisy anjely maro nitranga teny amin'ny lanitra izay nihira sy nidera an'Andriamanitra. Ireo lehilahy ireo dia nandeha nivantana avy hatrany mba hahita ny mpamonjy Jesosy. Sary 17. Jesosy mpampianatra. Eto amin'ny sary amin'ny ankavia dia mahita an Jesosy isika raha mbola 12 taona izy. Izy dia miresaka ny momba n'Andriamanitra amin'ireo mpampianatra sy mpitondra ny Israely, izay mihaino sy mametam-pahotaniana aminy. Gaga izy ireo ny amin'ny fahalalana lehibe izay ananany ny amin'Andriamanitra. Ny sary manaraka dia mampiseho an Jesosy rehefa tonga lehilahy lehibe nampianatra ny olona ny momba n'Andriamanitra. Maro ny olona nino ny fampianarany ary nankatoa azy. Ny olona sasany dia tsy nety nino sy nanohitra azy. Andriamanitra dia tiantsika mba hino sy hatoky ary hanaraka an Jesosy. Sary 15. Ny asa fahagagan'i Jesosy. Ireto sary ireto dia mampiseho ny hery lehibe an'Andriamanitra iray izay nomeny an Jesosy mba hanaovany fahagagana. Eo amin'ny sary ankavanana Jesosy dia mikasika lehilahy iray izay efa jamba hatrany am-piterahana sy tsy afaka nahita. Ny sary eo afovoany dia mampiseho azy manangana ilay zaza efa maty mba ho velona indray toy ny rainy sy ny reniny izay mijoro ka mijery azy. Farany dia hitantsika Jesosy mandeha eo ambony rano. Izy dia mandeha eo ambony rano mba ho any amin'ireo mpianany izay eo ambony sambo eny an-dranomasina. Ny Tompo Jesosy dia nanao fahagagana maro tahaka izao mba hampisehoana fa izy dia zanak'Andriamanitra. Ny herin'i Jesosy dia afaka mba hanampy antsika ihany koa. Sary 19. Jesosy dia nampijaliana. Jesosy dia nanao zavatra mahasoa maro ary maro ny olona no nanaraka azy. Jesosy dia mora fanahy. Nanasitrana ny marary sy nampianatra ny lalan'Andriamanitra izy. Tonga izy mba hamonjy ny very ny mpanota. Na ahoana ny olona ratsy fanahy dia tsy tia an Jesosy rehefa nantsoina hoe mpanota izy ireo. Ny mpitondra ny olona dia ny alohan'i Jesosy. Tsy nino izy ireo fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Nosamborina izy ireo Jesosy, nolazainy langa ny momba azy ary nokapohiny izy. Nasihany satroka tsilo teo amin'ny lohany ary nororainy sy nakorainy izy. Saingy Jesosy dia tsy nanohitra azy ireo. Fantany fa ahazo azy izany. Navela ny olon-dratsy mba handratra sy hamono azy. Izy dia tonga mba ho faty hosoron'Andriamanitra mba hanesorana ny famaizana ny amin'ny fahotan'ny olona. Sary 17. Jesosy dia novonoina. Ny Tompo Jesosy avy eo dia nofantsihana teo amin'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana dia nitsatoka nahitsy tamin'ny tany ary Jesosy dia niantona
teo mandra-pahafatiny. Nisy olona meloka roa ihany koa nomboana niaraka tamin'i Jesosy. Tamin'izany andro izany dia fomba mahatsiravina toy izany no hamonoana ny olona meloka. Saingy Jesosy dia mbola tsy nanao zavatra ratsy. Izy dia tonga hosorona mba ho vidy ny fahotan'ny olona rehetra. Isika rehetra dia efa nanota avokoa ary tokony ho faty noho ny hamonotantsika isika. Jesosy no nahazo ny famaizana izay tokony ho antsika rehetra. Raha manaiky ianao fa mpanota isika ary mihodina tanteraka amin'ny fahotantsika, Andriamanitra dia hamela heloka sy hanadio antsika amin'ny fahotana. Minoa an Jesosy Kristy dia hovonjena ianao. Sary 20. Ny fitsanganana amin'ny maty. Ny fahavalon Jesosy dia nihevitra fa nopotehany tanteraka izy, nefa tsy izany no nitranga. Taoriany nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia nalevon'ireo namany teo amin'ny fasana iray ny faty. Nakaton'izy ireo ny varavaran'ny fasana tamin'ny alalan'ny vato lehibe. Lasa ny 2 andro ary ny fahatelony Jesosy dia nitsangana tamin'ny maty. Raha nandeha teny amin'ny fasana ireo vehivavy dia hitan'izy ireo fa ny vato dia voakidia ary Jesosy dia tsy tao intsony. Nisy anjely 2 teo ary nilaza tamin'izy ireo fa Jesosy dia velona. Tsy ato izy, efa nitsangana izy, hoy izy ireo. Rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia noporifohiny fa Andriamanitra izy. Jesosy dia mbola velona ankehitriny ary izy dia mahery noho ny Satana sy ny fahafatesana. Sary 20. Mino Tomasy. Taoriana nitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia maro tamin'ireo mpianany no nahita azy sy niresaka taminy ary niaraka nisakafo taminy. Tomasy iray tamin'ireo mpianatra Jesosy dia tsy netineno fa Jesosy dia tena nitsangana tamin'ny maty sy velona indray. Hoy izy nanao hoe, raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny olatry ny nanomboana ka ataoko eo amin'ny olatry ny nanomboana ny ratsan-tanako dia tsy mba ino aho. Hitantsika eto amin'ny sary fa Jesosy dia tonga ary nampiseho an'i Tomasy ny olatry ny nanomboana. Tsy nanana ahiahy intsony Tomasy. Niankohaka teo anatrehan'i Jesosy izy ka nanao hoe, Tompoko sy Andriamanitro. Hoy Jesosy nanao hoe, sambatra izay tsy mahita nefa mino. Sary 20. Ny fiakarana any an-danitra. Nandritra ny 40 andro taorian'ny nitsanganan Jesosy tamin'ny maty dia niseho matetika tamin'ny olona maro izy. Maro ny olona nahita fa velona izy. Eto Jesosy dia efa vonona niverina any amin'ny rainy any an-danitra. Efa vita ny asa izay nakanesany mba hatao. Jesosy nilaza tamin'ireo mpianany mba hanambara amin'ny olona rehetra ny filazantsara. Ireo mpianatra dia nijery an Jesosy raha nandao ny tany ka niakatra tany an-danitra izy. Nisy anjely 2 niseho ka nilaza tamin'ireo mpianany fa indray andro Jesosy dia hiverina avy any an-danitra ho ety an-tany tahaka ny nahitan'izy ireo azy nandeha. Mandra-pahatonga izany fotoana izany dia mbola any an-danitra Jesosy. Izy dia manomana ny toerana ho an'izay rehetra mino sy manaraka azy. Ahoana kosa ary ny aminao ankehitriny? Ino sy hanaraka an Jesosy ve ianao? Moa ve efa vonona ianao mba hiaona aminy? Idiranao
ilay mpamonjy ko mideranao ao mideranao tokoa mandray anao any mpamela eloko matoky anao ka de nandratrany fe asandratroavo ianaranao Jesosy o asandratroavo Kristy tompotsy de rainy ianao lilay mpanjaka anao avoko ny fanjaka asandratroavo ny anaranao Jesosy o asandratroavo Kristy tompotsy de rainy ianao lilay mpanjaka anao avoko ny fanjakana asandratroavo ny anaranao Jesosy o asandratroavo Kristy tompotsy de rainy ianao lilay mpanjaka anao avoko ny fanjakana anao avoko ny fanjakana anao avoko ny fanjakana. Sary faraky am'roapolo. Ny azo fijaliana. Inona moa no antony nahatonga an' Jesosy ho faty teo amin'ny azo fijaliana? Jesosy dia maty mba hamonjy ny mpanota amin'ny famaizana ho amin'ny ota. Tadio fa ny ran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra dia manadio antsika amin'ny fahotana rehetra. Jesosy dia mbola tsy nanota mihitsy, saingy maty izy mba hitondra ny fahotana izay nampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ny azo fijaliana dia mampatsiahy antsika fa Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay tanteraka, masina, tsy nanota, madio, natao sorona ho antsika. Rehefa mino an' Jesosy isika ka mibebaka dia avelan'Andriamanitra ny fahotantsika. Jesosy dia manao antsika ho zanak'Andriamanitra indray. Ny sary manaraka dia hanampy anao mba hahazo tsara ny dikany hoe mpino, kristianina na mpanaradia an' Jesosy. Sary faharoa am'roapolo. Ny lalana roa. Jesosy dia nampianatra fa misy lalana roa. Ny olona rehetra izay teraka dia eo amin'ny lalana malalaka ny fahotana izay mitondra ho an'ny fahampitehana, afo sy helo. Isika rehetra dia manana fahotana voajanahary izay nolovantsika tamin'ny Adama. Jesosy dia tiantsika andeha eo amin'ny lalana ety izay mitondra ho eo amin'Andriamanitra any an-danitra. Raha misy olona eto amin'ity fiainana ity mino an' Jesosy sy manaraka azy, dia ahazo ny fiainana mandrakizay izy. Niodina tamin'ny lalana malalaka izy ary niditra ao amin'ny lalana ety izay mitondra ho any an-danitra. Tsy misy fitsarana ho an'ny fahotana intsony ho an'ireo izay eo amin'ny lalana ety. Tsy hankanterena. Raha manapa-kevitra ianao mba hanaraka an' Jesosy dia afaka mivavaka amin'Andriamanitra tahaka izao ianao. Andriamanitra o, tiako ny hanambara fa mpanota aho. Mino aho fa Jesosy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hitondra ny fahotako. Mamindrafo amiko ary diovy ny atam-poko ka ataovy iray amin'ireo fianakavianao aho. Tiako ny hanaraka ny lalam-piainan' Jesosy ary aorian'ny fahafatesana dia hiara-miaina aminao any an-danitra. Misaotra Andriamanitra o.
Raha tena mino sy mivavaka amin'ny fonao tsotra tahaka izany ianao, dia hiditra ao amin'ny lalana ety izay lalan'ny fifaliana sy fiadanana miaraka amin'Andriamanitra. Sary 7. Ny zanak'Andriamanitra. Jesosy dia mandray ny olona avy amin'ny foko sy firenena ary fiteny samihafa. Izy ireo dia nino azy ary lasa zanak'Andriamanitra. Izy ireo dia eo amin'ny lalana ety izay mitondra any an-danitra. Ny olon'Andriamanitra dia tahaka ny fianakaviana iray. Izy ireo dia iray ao amin'ny Tompo Jesosy. Sary 7. Nateraka indray. Indray alina nisy mpampianatra fivavahana nantsoina hoe Nikodemosy. Tonga teo amin'i Jesosy mba hianatra ny momba an'Andriamanitra. Jesosy nilaza taminy fa izay rehetra naniry teo fianakavian'Andriamanitra dia mila fiainana vaovao, izay toy ny nateraka indray. Isika dia tsy manana hery hanova ny tenantsika. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia manome antsika fiainana vaovao rehefa mino sy manaraka an' Jesosy isika. Tonga olom-baovao isika izay zanak'Andriamanitra. Sary 8. Ny fahatongavan'ny fanahy masina. Ireo lehilahy ireo dia mpianatra Jesosy. Rehefa nampakarina tany an-danitra Jesosy dia nampanantena izy fa handefa ho an'izy ireo ny fanahy masina. 10 andro taorian'ny nandehanan'i Jesosy tany an-danitra dia niaraka nivory tao amin'ny toerana iray ireo mpianatra. Tamin'izany indrindra ny fanahy masin'Andriamanitra tonga ka nameno azy rehetra araka izay efa nampantenainy. Ireo olona ireo dia feno hery mba hiteny amin'ny fiteny samihafa ary mba hilaza amin'ny hafa ny zavatsoa izay nataon'Andriamanitra tamin'izy ireo. Ny fanahin'Andriamanitra dia mitoetra ao amin'ireo izay tena mino sy manaraka an' Jesosy marina ary manome azy ireo hery mba hitia sy hankatoa an' Jesosy. Sary 9. Mandeha eo amin'ny hazavana. Mialoha ninon'ny olona iray an' Jesosy dia tahaka io lehilahy eo amin'ny sary ankavia io izy, izay mandeha eo amin'ny maizina. Matetika dia lavo sy tafalatsaka ao amin'ny fahotana izy satria tsy manana fahazavana izy mba hitaridalana azy. Rehefa matoky an' Jesosy Tompo isika dia tonga tahaka ny lehilahy iray izay mandeha eo amin'ny lalana mahitsy amin'ny andro mazava. Hoy Jesosy nanao hoe, izao ny fahazavany izao tontolo izao. Raha misy manaraka ahy dia tsy handeha eo amin'ny maizina izy. Andriamanitra dia manome ny fanahy masina mba hanampy sy hampianatra ny mpino rehetra ny lalam-piainany. Sary 7. Fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ny mpino iray kristianina mpanaradia am' Jesosy Kristy dia olom-baovao ary izy dia mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Izy dia feno fisaorana fa Andriamanitra dia efa namela ny fahotany. Ny mpino dia tsy mijangajanga, izy dia tsy miady ary tsy mifanditra. Izy dia tsy mangalatra sy tsy manompo sampy na andriamanitra hafa na fanahy hafa. Ny fanahy masina dia manome hery ny mpino mba hiodina amin'ny zavatra ratsy ho amin'ny zavatra tsara. Sary 9. Ny fianakaviana kristianina. Jereo ty fianakaviana ity izay mandeha eo amin'ny lalan'Andriamanitra. Raha lehilahy dia tian'ny vadiny, ary raha vehivavy
dia manome voninahitra ny vadiny araka ny teny izay nandedihan'Andriamanitra. Izy ireo dia mifanampy sy mifankahery ary mampianatra ireo zanany mba hitian'Andriamanitra sy mba hianatra avy amin'ny teniny ary hankatao izany. Ny fianakaviana kristianina dia natao mba hiaraka mivavaka sy miasa ho an'Andriamanitra. Sary 7. Tiavo ireo fahavalonao. Jesosy dia nampianatra ireo mpanaraka azy mba hitia ny olona rehetra. Eny fa na dia ny fahavalony aza. Isika dia tokony hanampy izay olona mila fanampiana. Eny fa na dia olona avy amin'ny foko hafa aza. Jesosy dia nanambara tantara iray momba ilay lehilahy iray izay novonoiny mpangalatra sy nendahiny. Lehilahy iray izay avy amin'ny foko hafa no nahita ny ratra nahazo an'ilay mpivahiny. Nanampy sy nikarakara ny ratra mahatsiravina izay nahazo ilay lehilahy izy satria nila izany io lehilahy io. Tsy nitady valiny tamin'izany izy. Jesosy nilaza fa isika dia natao mba hanao zavatsoa tahaka izany koa. Sary 8. Jesosy ilay tokana mahery. Ireo lehilahy ireo dia mandoro sampy sy ody. Izy ireo dia nino ireny mialoha nahatonga azy ireo ho mpanaraka an' Jesosy. Fa ny kristianina pino dia tsy maintsy manala ny zavatra rehetra izay avy amin'ny Satana sy ireo fanahy ratsy. Ny tompo dia mahery noho ny Satana, ireo fanahy ratsy, sampy, ody. Isika pino dia tsy ilaina matahotra an'i Satana. Andriamanitra tokana ihany no tsy maintsy hangatahintsika mba hiaro antsika. Sary 9. Famoahana fanahy ratsy. Eto amin'ity sary ity dia mahita isika lehilahy hitoeran'ny fanahy ratsy maro. Tsy afaka nofatorana tamin'ny tady na rojo vy izy satria ireo fanahy ratsy tao anatiny dia natanjaka be. Jesosy nandidy ireo fanahy ratsy mba hivoaka ao amin'ilay lehilahy ka nivoaka izy ireo. Izy ireo dia natao mba hankatoan'i Jesosy izay mahery lavitra noho i Satana sy ireo demoniny. Ilay lehilahy dia afaka tamin'ireo fanahy ratsy ary nandeha niteny tamin'ireo namany ny amin'ny zavatra natsaon'i Jesosy taminy. Jesosy dia mahery lavitra noho i Satana sy ireo fanahy ratsiny. Ary izy rehetra ireny dia tsy maintsy mankatoa an' Jesosy, tsy ankanterena. Raha toy ianao ka voahelingelin'ireo fanahy ratsy dia mangataha amin'ireo mpino hafa mba hivavaka miaraka ho anao. Mangataha amin'ny Tompo mahery Jesosy Kristy mba hanalana izy ireo. Raha toy ianao ka hitoeran'ny fanahy ratsy iray na maro dia azonao atao ny mangataka amin'ireo mpino kristianina mba hivavaka ho anao ary hangataka amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy mba handroaka ireo fanahy ratsy ary mba handidy azy ireo mba tsy hiverina intsony. Raha toa ka tianao sy hankatoavinao Jesosy dia hitoetra ao amintsika izy. Ny heriny dia miaro antsika ary Satana dia tsy afaka hamely antsika. Sary 10. Fanarahana an' Jesosy. Ity sary ity dia mampiseho mpino iray izay azo mpanahy mba hijanona tsy hanaraka an' Jesosy. Satana dia tiantsika mba hanadino an'Andriamanitra ary mba hieritreritra ny amin'ny vola, fitafiana, sigara, zava-pisotro mahery ary ireo zavatra maro samihafa. Satana dia milaza amintsika
fa hafaly antsika ireny zavatra ireny, saingy langa izany. Satana dia mpandainga ary izy dia miezaka ny hamitaka sy handringana antsika. Fa Andriamanitra dia efa nanao hoe toero ny devoly ary andao anao izy. Andriamanitra dia raintsika any an-danitra. Fantany ny zavatra ilain'ny zanany ary efa nampanantena izy fa hanome zavatra tsara ho andreo izay mangataka aminy. Rehefa matoky an'Andriamanitra isika ary mankatoa ny zanan'lahy Jesosy, dia hanana ny herin'Andriamanitra koa isika amin'ny fotoanany fakapanahy. Sary 7:30. Raha manota isika. Jesosy nilaza izao tantara izao. Zatovolahy iray nandao ny tranony. Nandeha lavitra izy ary nanao zavatra ratsy maro. Nolanihany foana ny vola izay nomendrainy azy. Nijanganjanga sy niaina tamin'ny faharatsiana izy. Rehefa tapitra avokoa ny volany, dia nisy mosary nanerana ny tany ary raha lehilahy dia lasa nahantra sy noana mafy. Nanenina izy noho ny fahotany ary dia niverina tany amin-drainy izy ary nangataka famelan-keloka taminy. Satria andrainy dia nitia azy fatratra ka nandray ny zatovolahy izy mba hiverina ao an-tranony. Io tantara io dia mampiseho antsika fa raha manota isika dia tsy maintsy mifona tanteraka sy milaza ny fahotantsika amin'Andriamanitra ary mihodina amin'izany fahotana izany, satria Andriamanitra dia tiantsika fatratra. Izy dia mela ny fahotantsika ary mandray antsika indray ho amin'ny fifandraisana aminy. Sary 4:30. Aretina. Raha lehilahy sy raha vehivavy eto dia malahelo endrika satria ny fianakaviany dia marary mafy. Inona ny zavatra afaka ataon'ny olon'Andriamanitra raha toa ka marary izy ireo? Tokony hivavaka amin'ny Tompo izy ireo ary mino fa izy dia hanao ny tsara indrindra. Andriamanitra dia afaka manasitrana ny olona marary raha toa izany ny sitrapony, na manampy azy mba hahita ny fanafody tena ilainy. Andriamanitra dia tiantsika ary izy no mitantana ny zavatra rehetra mitranga amin'ireo zanany. Andriamanitra dia miaro mipino amin'ny Satana. Noho izany dia tsy tokony hatahotra azy isika, fa kosa mino an Jesosy mba hiaro antsika. Jesosy dia miaraka amintsika mba hanome antsika ny fiadanana amin'ny fotoan-tsarotra. Sary 5:30. Fahafatesana. Isika rehetra dia mahafantatra fa indray andro dia ho faty isika. Fa inona kosa ny zava-mitranga avy eo? Rehefa maty ny mpino iray, dia makany amin'ny Tompo Jesosy Kristy ny fanahiny. Ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra milaza amintsika fa hiaraka amin'ny Jesosy isika. Ireo naman'ilay maty sy ireo izay tia azy dia tsy tokony halahelo be tafahoatra. Isika dia natao tsy hatahotra ny fahafatesana satria fantatsika fa Andriamanitra tiantsika ary namonjy antsika tamin'ny fahotana. Ny tsy mpino dia tsy manana ny fanantenana tsara ny amin'ny fiainana izay miaraka amin'Andriamanitra aorian'ny fahafatesany. Izy ireo dia andeha any amin'ny toerana famaizana. Aiza moa no alehanao rehefa maty ianao? Sary 6:30. Ny tenan'i Kristy. Eto isika dia mahita ny sasany amin'ireo momba ny tena. Ny momba ny tena tsirairay avy dia samy manana
ny asa manokana ho azy. Ny maso natao mba hijerevana, ny sofina mba handrenesana, ary ny vava mba hihinana sy hitenenana. Ny momba ny tena rehetra dia miara-miasa. Raha marary ny momba ny tena iray dia mijaly ny tena manontolo. Andriamanitra milaza fa ny mpino dia toy ny momba ny tena maro izay ao amin'ny tena iray ihany. Jesosy no lohan'izany tena izany. Andriamanitra efa nanendry ny mpino rehetra mba hanao ohatra, mpitory, mpampianatra momba ny amin'Andriamanitra, mihira ny hira fiderany, mamboly mba ho an'ny fianakaviany na mahandro ny sakafon'izy ireo. Ny tsirairay dia tsy maintsy miasa ho an'ny Tompo Jesosy mba hanampy ny tena manontolo ao amin'ny Kristy mba hahery. Ny mpino rehetra dia tsy maintsy mifankatia ary miaraka miasa, raha tsy izany ny tenan'i Kristy dia hijaly. Sary 7. Fivoriana miaraka. Ny mpino rehetra dia tokony hivory matetika mba hiarahana mivavaka amin'Andriamanitra. Tokony isika mianatra avy amin'ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra ary mihira fiderana sy mivavaka. Tokony mitondra fanomezana amin'ny asan'Andriamanitra ihany koa isika. Ny Tompo ihany koa dia nandidy antsika mba hatsiaro ny fahafatesan'ny Tompo Jesosy ho antsika. Eto isika dia mahita mpino mifambizara mofo ary miaraka misotro. Ny mofo dia natao fahatsiarovana ny tenan'i Jesosy izay potipotika teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika. Ny fisotroana dia natao ho fahatsiarovana ny rany izay nalatsaka mba hanadio ny fahontantsika ary mba hitondra antsika hanakaiky an'Andriamanitra. Tsy maintsy tadidiantsika ny fahafatesany ho antsika mba hahafahantsika ity azy amin'ny fontsika rehetra. Sary 8. Jesosy dia mbola ho avy. Amin'ny fotoana marin'Andriamanitra, Jesosy dia ho avy tampoka avy any an-danitra, toy izay efa nampanantenainy. Ho tonga izy mba haka izay tena mpino rehetra, dia ny fianakavian'Andriamanitra. Ny Tompo Jesosy dia ampitsangana ireo olon'Andriamanitra rehetra efa maty, ary ho foana ny fasan'izy ireo. Ny olon'Andriamanitra izay mbola velona eto dia hiakatra miaraka amin'izy ireo. Ny mpino rehetra dia hiaona amin'i Jesosy eny amin'ny lanitra ary hiara-mipetraka aminy mandrakizay. Ireo tsy mpino dia ho tafajanona mba hiatrika ny fitsarana mahatsiravina avy amin'Andriamanitra. Isika dia tsy mahafantatra ny fotoana marina hiverenan'i Jesosy, kanefa kosa isika dia tokony ho vonona mandrakariva. Efa vonona ve ianao mba hiaona amin'ny Tompo Jesosy izay mety hiverina androany? Sary 7. Famoazana voa. Raha ny hazo eto amin'ny sary mamoa voa, ny mpino kosa mamoa ny vokatry ny fanahy masina. Hoy Jesosy manao hoe, izao ny voaloboka, ianareo no sampany. Izay miray amiko ary izao aminy, dia mamoa be izy. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia velona sy miasa ao anatin'ny fontsika mba hanome ny vokatry ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy ary fahononam-po eo amin'ny fiainantsika. Raha misy sampana tsy mamoa kosa dia ho tapahina ka ho faty izy ireo ary ho dorana. Ny mpanaraka an' Jesosy dia tsy maintsy mamoa be. Ny tiana tenenina eto dia toy ny fitiavana sy ny sisa, ary izany dia hanome voninahitra an'Andriamanitra
ilay ray tsara indrindra any an-danitra. Sary 70. Filazana amin'ny olona hafa. Jesosy dia mandidy ny kristianina mpino-rehetra mba handeha hilaza amin'ny hafa ny vaovao mahafaly momba an Jesosy, ka ahatongan'izy ireo voavonjy amin'ny fahotana sy ny helo. Ity sary ity dia mampiseho mpino iray izay mankatoa an Jesosy ary milaza amin'ny hafa ny momba azy. Ny fanahy masin'Andriamanitra dia hanampy antsika mba ho vavolombelon'i Kristy Jesosy, ary ianao dia afaka manazava amin'ny namanao sy ny olona hafa ny zavatra nianaranao tamin'ity boky ity. Jesosy mba tantano ho tafita soary, ka hambeno sy sakano zay rehetra lozaty. Rano be mangeny eny zao aleako izao, ka ianao iteny mba ho tokiko hatrany. Jesosy mba tantano ho tafita soary, ka hambeno sy sakano zay rehetra lozaty. Rano be mangeny eny zao aleako izao, ka ianao iteny mba ho tokiko hatrany.